Ejimbavao afa tanteraka kosa indray dia ankalaza ny 520 taona nisiny ny fikambanana tsy miankina Ligue Malgache des droits de l'homme et du peuple. Maro araka izany ireo hetsika entina hanamariana izany ka isan'izany ny ara-kolotsaina sy ny ara-tsosialy. Maro ny hetsika ka izay natao toy ny fampirantiana, ny fiaraha-misakafo, ny fampisehoana isan-karazany ary ny fizarana boky sy takelaka maro ho an'ny vahoaka mba hanampy zareo amin'ny fahalalana ny lalàna fototra sy ny zon'olombelona. Dia ny famaranana misy hetsika manokana ka izay atao ny anankiray marathon sportif anasana ny tanora 7 ka hatramin'ny 70 taona, fa misy koa ny hetsika hitambarana ny daholobe dia ilay antsoina hoe marathon culturel, izany hoe ny olona rehetra tsy ankanavaka azokajy taona dia hoasaina hanatrika toerana manan-tantara anankiray dia ao anatin'io hetsika io izy mahazo fitantarana zany mampiavaka le toerana sy fombafomba ao, nefa koa misy ny fiaraha-misakafo sy ny fiaraha-milalao isiny zany hoe fankatiavany samy olombelona rehetra tsy ankanavaka. Dia ankoatr'izay misy koa ny fidinana antoerana toy ny hoe any Tsiromandidy, Ankazobe, Beroroa, Ambatondrazaka. Fa ny Beroroa no hiavaka manokana satria ametraka style commémoratif izay atsiarovana an'ireo olona izay efa tafakatra 430 moa no maty amin'izao fotoana izao. Dia misy koa ny fitarainana ianay avy amin'ireo olona ireo hoe kely dia kely zany ny vola mba voarayany raha mitaha amin'ny izay hoe loza hafa dia ohatrany hoe mba mila fijerena koa zany izay amin'ny tompona andraikitra isan-karazany.